Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny sainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandefandefeny izy mba asitra. Eny ary tompoko, falindray ny tenanay miaraka aminao anatin'ity fandaharana ity amin'izao maraina izao na ao anatin'izao folakandro izao zany. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay aby izay manaraka tsy tapaka an'ity fiaraha-mivavaka ity zany. Androany dia hiaraka hivavaka eto indraytsika ary hiaraka anandrapeo hitady an'ny tompo. Ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe iantso ahy izy dia amaly azy zany hoe azo antoka zany fa amin'ny fotoantsika miantso an'ny tompo dia miaino antsika ny Andriamanitsika ary eo aminy raha ory izy olona ilazain'ny ten'Andriamanitra ka ninina mety ady atrehanao ampahery anao ny tompo ary amin'ny vahaolana anao lehibe sy goavana izy ao anatin'ity fiarahantsika mivavaka ity zany. Ka hivavaka tsika ety am-piandohana sady dia iteny amin'ny tompontsika manao hoe tompo makasitraka indrindra ny sady no ny fahasoavanao lehibe zay ho ataonao sady ao anatin'ity fotoana anio ity isotra ny tompontsahady sika satria matonona sy ny tompo zao fotoana anio zao dia nataon'ny tompo mba ampahery ihany koa ny ara-panahinao zany ka hivavaka tsika tompoko. Raha io midera sy mankalaza mame voninahitra ny anaranao masina izahay satria tsapanay Andriamanitra fa matony zao fotoana anio zao dia fotoana avy aminao na dia niezaka ary izay tompo Andriamanitra natateraka an'ity fotoana ity dia tsy tateraka zao fotoana zao raha tsy ianao mihitsy Andriamanitra ray no miditra ny sehatra ao anatin'izao fiarahanay mivavaka ho amin'reto vahoaka an'Andriamanitra atao anatin'ny tokantrano ireto. Noho izany dia isaoranay sady ny anaranao masina satria azona iantoka tompo fa amin'ny fotoana izay manandrapeo dia miaino anay ianao tahaka ny Jesosy Kristy izay nivavaka nilaza teo anatrehanao manao hoe raha io raha zao dia fantatro fa miaino ahy ianao. Noho izany ihany koa tompo raha izahay dia fantatra ihany koa fa miaino anay ianao amin'ny alala mivavaka rehetra zay ho asandratra eto androany ka dia isaoranay aminao sahady reo fahasoavana marobe ny fitahina sesilany zay ho ataonao sahady ao anatin'ity fotoam-bavaka anio ity Andriamanitra ary resy lahatra zahay fa ho arinan'ity fotoam-bavaka ity ihany koa dia anao fahagagana amin'ny fomba tsy takatra ny saina ianao ka dia ho asandatra eo anao ny dera ny voninahitra raiky ho tahinao ihany koa ny ira fanandratana ny tory-teny zay ho atao eto amin'izao toeran'izao amelombelona amin'ny fanahy tsirairay aby amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo afan'i Nazareta misaotra raiko. Halleluja, amen. Anao hira anankiray mahafinaritra be sika hoentsika mezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ity anio ity zany ho ataontsika le hira hoe ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Hirantsika amin'ny fotsika rehetra zany hiry zany satria amin'ny fotoana ianao mihira amin'ny fonao rehetra dia nantompo arafaly ary ataovy mihitsy zay mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra sy mambabo ny fon'ny tompo androany atonga anao andray le fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ndao ary tompo. Ho an'ilay mipetraka seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry sy ny voninahitra dia olona zay tsika somentsika voninahitra ihany tompo manay ho an'ilay mipetraka ho an'ilay
mipetraka ambony seza fianjanana sy ho an'ny zanako tene nisaotra sy aza sy miaza sy morinahitra ary ny fanjakana mandrakiza mandrakizay saotra sy ny aza sy ny voninahitra any fanjaka mandrakizay mandrakizay ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry laza hoe mandrakizay mandrakizay ny aja sy ny voninahitra any fanjakana mandrakizay mandrakizay ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry mandrakizay mandrakizay. Irao ny tompo akala zao izy androany sy ny voninahitra any fanjakana mandrakizay mandrakizay ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry mandrakizay mandrakizay. Alleluia. Lehibe Jehova ary mendrika deraina izy ary tsarovy fa tsy misy mahery noho izao Andriamanitra zay ivavahantsika izao. Izy ilay Andriamanitra mpanokatra ranomasina mena, tsy misy raha lasenabavy malala afaka ny anokatra an'izany ranomasina mena zany raha tsy ilay Jehova Andriamanitra irery ihany. Izy ilay Andriamanitra zay nanafaka ny satraka sy Miezaha satraka sy Miezaha ary ny Abednego tao anatin'ny laforo mirehatrafo. Izy ihany koa no nanakombona ny vavan'ny liona tao andavaka, nanakombona ny vavan'ny liona tamin'ny andron'ny Daniel. Raha lasena bavy malala za ty hiteny aminao fa Andriamanitra dia afaka ny ampitsahatra ireo karazana fahorianao na ady zay mety lalovanao ary afaka nandratra anao izy. Ndao hiderany tompo fotsiny tsika androany ary amin'ny voninahitra an'Andriamanitra anandratra anazy androany. Olazaintsika ny asa mahagaga zay nataony teo amin'ny fiainanao natao anatin'ny Baiboly. Olazaintsika zany ary ho asandratritsika ny tompo ao anatin'ity fotoanany ity. Vavakantsika tompo. Raha io androany dia tsy mitsahatra manandratra anao satria ianao le Andriamanitra lehibe, lay Andriamanitra zay nanokatra ny ranomasina mena tokoa tamin'ny andron'ny Mosesy. Andriamanitra ianao le Andriamanitra velona, lay nanangana maty tamin'ny andron'ny Lazarosy. Androany ihany koa zay tompo de resy lahatra fa ianao le Andriamanitra niasa mahagaga teo amin'ny fiainanay ary zany mbola mahatonga anay tena miaina ao anatina fitahiana sy fahasoavana tahaka zao. Zany mahatonga anay Andriamanitra rainay tena hoe mbola tena afaka miaina ao anatin'ny fahasoavanao tahaka zao. Ko ankehitriny de ho asandratra ianao. Reto izay midera sy mankalaza sy manandratra ny anaranao masina, ho anao voninahitra, ho anao dera mandrakizay Andriamanitra rainay. Ho asandratra ianao, ho asandratra ianao Andriamanitra rainay. Tonga eto lay olona noforoninao anandratra anao sy amme voninahitra anao Andriamanitra ray. Ho anao rery any voninahitra tompo, ndreto ny vahoaka anao
izay manandratra anao Andriamanitra ray, misy sandraha tamin'ny avo indrindra, misy sandraha tatompo tompo ny herinao mihoatra izao rehetra izao, ka ny famindraponao manerana ny tany, voninahitra ho anao Jesosy. Saotra raiky. Tompo ny herinao mihoatra izao rehetra izao, ka ny famindraponao, ka ny famindraponao manerana ny tany. Laza hoe tsy misy azo arina amin'ny fahatsaranao, tsisy azo arina ny fahatsarana, ary mandrakizay ny fiandriananao, ary ho mandraky izay ny fiandriananao. Dia ho lazaintsika ihany manao hoe tompo ny herinao mihoatra izao rehetra izao, tompo ny herinao mihoatra izao rehetra izao, ka ny famindraponao manerana ny tany. Tsy misy azo arina amin'ny fahatsaranao Jesosy, tsisy azo arina ny fahatsarana, ary ho mandrakizay ny falebiazanao, ary ho mandraky izay ny fiandriananao. Dia ho lazaintsika amin'ny fotsika rehetra manao hoe tompo misandra tamin'ny avy indrindra anao, tompo misandra tamin'ny avy indrindra anao, ka ny fideranana manerana ny tany, tompo diserani ny falebiazana, ka ny voninahitra anao ka meno anay, ka ny voninahitra ameno anay, fatompiana sy Andriamanitra, ka ny voninahitra anao ka meno anay, ka ny voninahitra ameno anay, fatompiana sy Andriamanitra. Ry hava malala ao amin'ny tompo a, ny baiboly dia milaza manao hoe dia isio tokoa ny voninahitry Jehova ary ny nofo rehetra miara mahita an'izany. Zany hoe possible afaka ny atsapa ny voninahitr'Andriamanitra ianao eo amin'ny fiainanao, na dia mandalo karazana ady sarotra ary izao tontolo izao. Tsarovy a fa ny fitahinao anao sy ny fahasoavanao anao sy ny mampety ny fiainanao a tsy miankina aman'olona fa miankina amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ary zany mahatonga anay androany mampahery anao eto amin'ity toerana ity raha lasena-bavy malana ao anatin'izao fandaharana izao fa afaka mbola anao fahagagana eo amin'ny fiainanao ny tompo.
zay mino an'izany dia ahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra iseho eo amin'ny fiainany. Androany a melohany anaovan'Andriamanitra an'izay fahagaga an'izay nefa ny eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tsy maintsy miroso amina fanoloran-tena matotra izany olona izany. Tsy maintsy miroso ao anatin'ny hoe fihavanana amin'Andriamanitra, zany hoe mamitsa-pihavanana amin'Andriamanitra izany olona izany raha te hahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Androany raha iverina amin'ny tompo ianao dia vonina ny andray ianao izy. Andriamanitra tsy tahaka ny olombelona ka rehefa misy faoty ataonao dia lasa ilikiliny ianao, lasa tsy rarahin'ny olona ianao. Fa Andriamanitra raha iverina aminy ianao androany ka tena iverina aminy amin'ny fonao rehetra ary afony lalany ratsy rehetra zay mety nizoranao teo anatrehan'ny tompo dia andray ianao an-tanana andray izy ary ho tonga ho zana andray ianao tahaka n'ilay zanak'Adala verina tamin'ny rainy ihany dia niraisy ny rainy. Ndao iverina amin'ny tompontsika androany, anandram-bavaka ilaza amin'ny tompo manao hoe tompo, inty aho miverina aminao, ity aho manantona anao hoe voninanao sy sitraponao vonina tompo hoe akato ny didinao, lazao amin'i Jesosy Kristy androany. Mety nisy taona tena niala tamina sitrapon'Andriamanitra mihitsy ianao dia tena natsapa hoe nisy karazana fampitehana faharavana teo amin'ny fiainanao. Androany verena amin'Andriamanitra fa vonina ny andray ianao izy raha lasa vavakantsika. Raha eo androany dia miverina eto anatrehanao zahay, manao tahaka n'ilay zanak'Adala satria efa nanao zay ratsy teo anatrehanao zahay. Fantatray Andriamanitra fa tamin'ny fotoana zahay lomano tao anatina fahotana dia niala teo amin'ny fiainanay mifanatrehanao. Tamin'ny fotoana zay Andriamanitra nisaraka taminao dia tsy nisy ninina hitanay, tsy nisy fahasoavana intsony nitoy teo amin'ny fiainanay satria izay ara tafasaraka aminao. Androany tompo matsapa manokana izay fa noho n'ilay fifandraisanay taminao sy mifanaovanay ny sitraponao dia teo tompo Andriamanitra nazahoanay tombontsoa maro be tamin'izay niaraka taminao. Ko ankehitriny Jesosy manantona anazy androany, ataovy tonga zanakao, ataovy tonga zanakao izahay Andriamanitra. Inty aho Jesosy raiso manjaka eo amin'ny fiainako androany, vonina anolotra ny tenako rehetra, anolotra ny fiainako rehetra eo anatrehanao ary ny andro sisa rehetra iainako Andriamanitra dia hoentiko anaovako ny sitraponao, anamasy tenao. Miomanao amin'ny fiainana mandrakizay anay izay Jesosy, raiso izay tompo voninanao ny sitraponao izay satria tia tsapa manokana ilay fahagagana, tia tsapa ny fahasoavana ary tiana hiverina ireo karazana fahasoavana be da be, ireo fitahina maro be zay nataonao teo amin'ny fiainanay. Zany mahatonga anay Andriamanitra manantona anao ary miomana ho amin'ny fiainana mandrakizay anay izay satria raha hialy aty ambony tany dia te handova ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy mandrakizay koa fifamiandray toera tiako asandra atao ny tananao ilany ataovy eo amin'ny fonao dia tananao ray asandrato lazao hoe miomana ho amin'ny mandrakizay akoa manao aminy mandrakizay koa efa miandraya lay toeranao andao ety aho ratony lay fotony ray andemilay tropesa farany eo asandratsika amin'ny feo atsika manao anamasy tena fotokanao anao afikoratsy sy zao tontolo izao isenany mpamonjao ahitany tavanyao dia vonina hiakatra isenany mpampiakasa hoany aminao mandrakizay koa efa miandraya
andao letia amasitena betukana uana Sisal tutuliza Itsena ni pamuzia Aitanitavanya Tevununa liakata Itsena ni paplakata wanyamina Siweli tuni Layandi Verena Zawadiate yaisi Itweshe wadilani Siweli su Sayatri zai Laifi Verena Zawadiate yaisi Itweshe wadilani Namasitena Tukana uana Pafutsira ratsifana Sisau tutuliza Isena lipamusia Aitanitavanya Tevuna yakata Tevuna Isena lipapiakatau Isena lipapakata Namasitena Tukana uana Pafutsira ratsifana Sisau tutuliza Isena lipamusia Aitanitavanya Tevuna liakata Isena nikapakata wanyamina Tevuna liakata Isena nikapakata wanyamina Haleluya Dalasena Baba Malala hoavy ny tompo zany mahatonga atsika tena hoe manomana ny fiainana mandrakizay atsika ary zany mahatonga atsika miverina amin'ny tompo amin'ny alalan'ireny mivavaka ireny inona fa raha tafaverina tamin'ny tompo ianao a dia nosoratany tompo Jesosy nosoratan'Andriamanitra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao sambatra ianao satria voavelany elokao melohany ampandrosoantsika ny lehilan'Andriamanitra dia anao hira anankiray tsika hira fiderana anankiray a ifalitsika androany na dia ao anatin'ity efa atao hoe maraina ity raha zany a tsaro fa amin'ny fotoana santaranao amin'ny fifaliana ny marainanao a dia no mafinaritra dia arakaraka n'izay santaranao ny marainanao no mamaritra ny andronao rehetrarehetra anao hira anankiray tsika ho ataontsika ilay hirany za MTF ho ataontsika izay hira izay a lay mitondra ny teny hoe hotahiny ianao ho ataontsika amin'ny fotsika rehetra izay afaka mideran'ny tompo ianao afaka mifaly ianao a ao ve le fotoana losa alors to dia hitsy nareo raha tsika pity afantanana amin'ireny jery zany a raha tsika tompo metsika voninahitra mana raha tavy ny tomponao midera mana raha taveo
Utaina norambo, utaina fuzay nananawe. Utaina kunyatera chinichiruna, utaina nakuna. Dia kayany ao anatin'ny tokantrano afaka mirefitra tsara atao mipoapoaka tsara ho atao saosy. Dia voninahitra izy androany. Sakani vitarisi votarisi, utaina noramisi, utaina noramo, utaina fuzay nananawe, utaina kunyatera chinichiruna, utaina nakuna. Afaka mihetsika tsara ianao ho an'ny tompo a, irao izy fa tsara. Tomporerian'ny voninahitra ho raisitsika ny iray mandray Pasteur Odon Andrianantenaina hitondratsika ao anatin'ny afatry ny tompo mafonja dia mafonja amin'ny ity anio ity zany tehakintsika ho voninahitry ny tompo. Isaorantsika ny tompo tafaraka etondraitsika ao anatin'ity fotoana mahafinaritra ity. Araka ny nampitainy Pasteur avaka teo dia na amin'izao maraina izao na amin'izao takatakariva izao andraisanao an'ity fotoam-bavaka ity dia fifaliana ho anay hatrany hatrany no miaraka aminao ao anatin'izany fotoam-bavaka. Vavaka ho avy hatranintsika ho an'ny ten'Andriamanitra satria fa maromaro ny hira nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo tao anatin'ny fitariana ny fotoana raha mety dia asandrato ny tananao dia hivavaka ny afatra isika. Tompo mitenena aminay indray amin'ity anio ity. Za dia maniry mba ho kasianao amin'ny alala ny teninao na ny kely na ny lehibe ny tsiraray avy Andriamanitra na izay mpiara-miasa atao anatin'ny studio na izay mitarika fotoana mitoroteny mpihira mpitendry zava-maneno teknisianina sy ny tompona andraikitra rehetra na ny any atokantrano any sy ny isam-pianakaviana dia ho vanginao amin'ny alala ny teninao Andriamanitra. Andriamanitra endry loatra ianao ary Andriamanitra tsy takatra ny saina ny fahalalanao mba te hianatra amin'izany sombotsombo ny fahalalana anananao zany zay tompo fa na dia sombony ihany aza nomenao anay dia afaka ampandeha lavitra anay zany. Mangataka aminao araiko sory amin'ny fananao mpiteneno ny vavako hitondra ny afatra ao amin'ity anio ity mba handraisany tsiraray avy ny anjarany na ny kely na ny lehibe. Voninahitra ho anao rery an'iray koa minao fa anatin'ny fanatrianao hatrany
ny ampitaina an'izao teninao a zay eto amin'ny fahitalavitra izao na amin'ny onjam-peo zay andraisan'ny tsiraray avy nyity fandalina ity. Misaotra raikio. Amen. Mazoa toerana tompoko. Androany dia hianatra zavatra anankiray tsika tena tiako ianao mba anana fahalinana, anana fifatohana, aza atao tahaka ny hoe mihaino angano na mihaino tantara amina tsy haiko onjam-peo na mijery tantara amina fahitalavitra. Ny ten'Andriamanitra ry havana mantsy tsy mba tahaka an'izany fa fanasy fiainana io, zany hoe afaka manova ny toe-tsainao, ny toe-ponao, ny toe-panahinao, ny maizy anao ray manontolo, azo ny tenin'Andriamanitra ovaina izany. Loha hevitsika androany dia hoe ataovy zay hihavananao a amin'ny olona rehetra, ataovy zay hihavananao amin'ny olona rehetra, na ataontsika amin'ny teny hafa dia hoe miezaha mitady fitiavana amin'ny olona rehetra. Aza miteny ianao hoe maivana zany loha hevitra zany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia ho tsapanao, fa rehefa mampanao zavatra tsika ry havan'Andriamanitra na dia everitsika ho maivan-danja azy dia eno tsara ty teny ity fa izy Andriamanitra ary tsika olombelona matoa omeny ny toromarika amin'ny alalan'ny teniny a dia ny ahasoa antsika izay, ny alasa lavitra antsika, ny atafita antsika, ary ny fiafarany dia ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Mboantsika azy ary Hebreo 12:7-20 toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Somary mandeha haingakaingana kely tsika satria ny fotoana voafetra dia miazakazaka kely tsika mianakavy. Avadio mba ibolinao Hebreo 12:7-20 ny anaran'i Jesosy namakiana ny teny manao hoe miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Toizantsika ato amin'ny Romanina 12:12 eo amin'ny 9 sy ny 10 toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsy, mankalany ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fankatiava amin'ny pirahalahy, mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra. Eo amin'ny 9:12 raha azo atao dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra. Atreo mbola averiko ihany tiako ianao hiaino ny fanazavana, asa sady averiko foana ity satria nandray tsy tena voaray antsika ny fampianarana raha sady manao zavatra any ambadika ihany tsika dia sombotsombony amin'ilay fampianarana fotsiny ny antsika hoe inona hoy zany teny amin'ny paster zany, maninona ho ny atao izay havanana amin'ny olona rehetra dia tsy azonao le tena votoatany, fa sombotsombon'ilay fampianarana ny voaray anao dia tsy metraika aminao le izy, tsy hitanao ny tena tombontsoa azo avy amin'izany. Ry havana malala, Andriamanitra dia Andriamanitra tsy aheritreretana ny fahalehibeazany, tsy takatra ny saina ny maizy azy. Any amin'ny Isaia 9:7 any, any amin'ny 9:10 dia misy tenin'Andriamanitra manao hoe izy ilay Andriamanitra izay manambarany any amin'ny farany hatrany amin'ny voalohany. Ina moa dikan'izany? Zany hoe ny fiafaran-javatra anankiray dia efa fantatr'Andriamanitra hatrany amin'ny fiandohany. Tsika io a dia nateraka ny ray aman-drenitsika, tera-be ivavy daholo isika mianakavy io. Ozy izy fomba fitenin'ny ray aman-dreny izay tsisy nivoaka tamin'ny vato aman-kazo, fa tamin'ny alalany rem-pianakaviana dia ny mamantsika no nitondra antsika 7 volana kibo. Dia nonareo tsara te ny fisianao tao anatin'ny kibo mamanao aloha sy ny programa izay nalaminy amin'ny hoe io dadanao io zany nanambady mamanao dia nisy ianao, tsy kisendrasendry zany. Dia rehefa nisy ianao mbola vo niainga fotsiny fisianao nitsaika atao kibony mamanao dia efa fantatr'Andriamanitra hatramin'ny fiafaranao. Tsy haiko natakatsika izany zavatra izany. Hitanareo ny mpanao aorta, andeha ataontsika fotsiny hoe nytiako angamba no eo ambavatsika rehetrarehetra, eo ihany ny tia, eo daholo ny izy misy an'izany sokolé moa vita avy any am-pitan-dranomasina, fa ny tiako zany zao no tena veto. Dia enonareo tsara ny fanazavana. Io aorta io dia misy marika kely zay eo amin'ny tsy haiko tapony sa ao ambanin'le orta ao, misy daty ao.
dia io daty io no manambara hoe eto no fotoana fempotoana azonao inanana an'io aorita io farany, fa raha hohaninao zany le orita ao ambadika izay dia fa simba izy expiré o zany fomba fitenitsika. Ary mety hitera-doza ny finananao an'io raha mbola mihinana an'io ianao. Ny tena tiako atongavana dia zao, ny olombelona aza ry havana mahalala ny amin'ny fiandohan'ny zavatra anankiray sy ny fiafarana, indrindra fa Andriamanitra. Zay no mahatonga an'Andriamanitra mampirisika eto amin'ity Hebreo 12 ny 7:7 ity manao hoe Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Ry havana malala, fa inona moa ny antony? Misy olona ane ianareo tsy azo hihavanana mihitsy e, misy olona tena saharotany, misy olona tena tsy tohinina, mora tezitra, ina ihany koa re tsy azo hivalozana, tsy azo hifampiresahana. Ary misy olona tena ohatr'izany mihitsy. Nefa ny Baiboly dia mampirisika hoe Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Mihavana amin'ny olona mahafinaritra ane ry havana, izy ara-moa efa mahafinaritra ko, izy ary efa tsotra be, izy ary efa malemy fanahy be, mahafinaritra mifandray amin'ny olona tsotra, manome zavatra anao vao maika koa moa tianao mifandray aminy. Fa ny mifanerasera amin'ny olona zay asianao soa nefa izy mamaly ratsy anao, ianao mifandray aminy nefa fosainy, ianao mifandray aminy nefa haratsiny, sarotra ry havana zany. Fa matoa ny tenin'ny Baiboly hoe Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra, dia enonareo tsara ty teny ty, tombotsoa anao ny fanatanteranao an'izany tenin'Andriamanitra zany. Ary za mampirisika anao, raha be fahavalo ianao, tedava fomba, azonareo zany atao hoe miezaka zany, mitady ny fomba rehetra ianao. Mety ohatra hoe entinao miara-misakafo ve izy, atsonao telefônina ve izy, sy ny sisa rehetra e, tsy maintsy manao ny dingana rehetra ianao hihavanana amin'ny olona rehetra, satria tenin'Andriamanitra zany. Paoly apôstôly nanoratra n'io teny io ao amin'ny Hebreo io dia enonareo tsara, tena teo ambany fanosorany fanamasina, tena fitarihan'ny fanamasina mihitsy ny natonga azy miteny an'izany, fa tsy hoe netin'ny fihetseham-pony fotsiny izy. Enonareo aneny ty témoignage anankiray ty teo anivon'ny asa fanompoana an'Andriamanitra mba te hijova-mbelona aminareo satria inona moa ny tena mampiaina ny toroteny anankiray, motsy ny fanamarinana ve amin'ny alalany zavatra ny ainanao. Enonareo tsara ny zavatra misy. Nisy fotoana amataonataonany no niasanay tany amin'ny faritany Mahajanga. Efa niasa ihany tany amin'ny faritany Tomasina, niasa teto Antananarivo, fony ambola tsy nanambady. Fa tany Mahajanga no tena nisy namola volan'Andriamanitra ana za ty mihitsy. No vola volain'Andriamanitra atao anatiny zany asa fanompoana ary zay rehetra nandeha tany Mahajanga tamin'izany vanim-potoana zany dia zao no lazain'ny mpanompon'Andriamanitra hoe ohatry ny reny mamaky vato lampy reny raha ngaty asan'Andriamanitra ty ienjana tsy mora, satria hiaratsika malala ny resaka fampotsampy ao Mahajanga, tsy velariko le izy fa misy an'izany ao. Ary dia enjakenjana amin'ny fitondrina filazantsara rehefa tanàna voafehana tontolona fampotsampy no misy eo amina tanàna anankiray. Mitory ianao fotrindreny midofotra amin'ny vato lampy reny ny teny afafinao, mafy tena mafy. Amataonany maro nanaovana asan'Andriamanitra tany fandimy mpanompon'Andriamanitra, fotriny hoe neo ihany neo miakatra kely ny isan'ny olona dia miverina, dia mipino mahantra foana, dia feno asan-devoly, dia mijaly, dia mikorotam-panambadiana ny mpivavaka, dia ienjane. Fa zao anefa ny zavatra mahafinaritra, isika raha nanolo tena hanao ny asan'Andriamanitra ary natsoan'Andriamanitra dia tsy nitady tany malemy anorenam-pangady. Toromarika izay ho an'ny Pasteur namana, aza dia fahaly fotsiny mitady toerana mahafinaritra ary Pasteur namako isany, fa masoanao ny miatrika toe-javatra sarotra mba hanapory fony fa miaraka aminao Andriamanitra. Fony mbola tsy manambady nefa nanao asan'Andriamanitra tany, dia tao anatin'izany le fiangonana mbola sahirana, tena tao anatin'ny ady mafy mihitsy tamin'izany fotoana izany ary mitory ihany amin'ny radio, fa za raha misy olona ray roa mibebaka fifafaly ianao anao, satria misy fanahy mibebaka, misy olona mba miova fo ihany na dia vitsy ary. Dia nandeha ny fotoana, dia tonga tamin'ny fotoana anambadiana amin'izay, dia niakatra taty Antananarivo, dia natao mariazy. Za amin'io any Mahajanga, ozy ny fomba fiteny zay, tsy kitay tsy varomaina, tsy kidory tsy fandriana tsy seza tsy vilany, fa dia mandeha gona fotsiny ozy fomba fiteny zay. Dia inona ozy nareo zavatra nisy vita amin'ny mariazy,
de niany mba nentanay mivady niverina ho any za zany andeha hiverina any izy vao iaranao ny asa fampona amiko de inozonareo ny zavatra misy entana mivaly izy de ko bakolo kely ngamba nakenina sasany ary vaky teny an-dalana rehefa diso mitototona loatra ny fiara zay mba nentanay niala avy aty Antananarivo ho any Amatsany tsisy nininina zany raha zany aloha ny olona hoe hitady tombontsoa nanaovana asan'Andriamanitra tsy vita riavana tsy vita de inonareo fa vokatry ny fahaizana miavana aman'olona mifandray aman'olona eny de mitsikitsiky eny de ndraindray molona zay ny olona tsy matotra ihany ianao am'le tsy hita ihany koa le iainana ndraindray fa de aleo manaraka baiboly fotsiny ohatra ianao mitsikitsiky aman'olo de oziny hoe tsy matotra ndray koa ty pasteur ty jerekolona loatra tsy miteny ndray ianao fa mangingina miaviny pasteur miaviny iny tsy mahifandray aman'olona fa za aloha de na miteny amin'olona hoe iny tsy matotra za mifandray aman'olona eny de tsikitsikiko eny olo de nisy raha anankiray zay tsy napoziko mihitsy de mifandray tanana de mifampiresaka de zao no tao an-tsainy le rahalahy fa tantarainy amiko taty aorina izy pasteur iny izy pasteur iny de nitantarain'ny olona tany mombamomba ana de enony koa ny toriteniko nisy toriteny nataoko mba enony de nakasika azy anga le fampianarana de eritreretonareo fa zay andeha ho any Mahajanga iny nandeha tany koa le rahalahy de io rahalahy io no nampiasain'Andriamanitra nanofo an-trano anay nandritra ny amataona ny maro riavana ny jirama izy ny antoka azy ny ofa-trano izy ny antoka azy de nonareo tsara ty tsy manala baraka olona fa izy am'izao efa missionnaire ampiasain'Andriamanitra be mihitsy fa tam'izany izy manana ny fahalemeny sy maro mba manana ny tsy fataterana fa za tsy mitraité azy hoe ty olona be fahalemena ty zao fa zao fotsiny ny aho hoe ataon'Andriamanitra fitaovana izy mba ho fitahiana ho zany ray zany no mikolokolo ny ara-panany mitondra ny fahalemeny mampianatra azy manoro lalana azy manome azy modely de nonareo fa ano any amina heritaona mahery izy ny antoka ny ofatrano zay moa zany tsisy ninina fa de avelatra fotsiny dra ankoho moa mafana to de fa manao ladina tany zay mivady le izy koa mbola mifankaty tsara ka tsy re hoe tsisy kodoro an'ity fa de fa mety foana ny andro koa moa mafana milamina teny fotsiny zavatra rehetra de eritseretinao amataonany ianao tsy miantoka hofatrano tsisy resaka jirama le rahalany nataony tompo fitaovana vitsy zay tonga tany ny fianakaviany tapitra treo zany ny ina moa zany ny karakarany anay satria efa tonga ny fianakaviany tsy afaka niaranonona atao tsony de nandeha tamina toerana hafa de ny mahagaga de zao za de mandinika an'izany adio zany Andriamanitra o ty fifandraisana aman'olo ty fahaizana miavana aman'olo ty fitahiana ao anao io rahalahy sy anabavy riavana malala tsy nyriko tsara fitahiana ao anao ny ao ambadiky ny tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavanao an'izany ny ala teo zay de vokatrana fifandraisana ihany fahaizana miavana aman'olona de misy olona anankiray indray nanana trano mbola tsy vita de ozy izy hoe sady mba mitondra bavaka ao nareo pasteur mba mipetraka ao de misy vita ihany le apahapahany am'le trano de atao am'le vita zay no mipetraka misy karo mihaja be vila fa saingy mbola tsy vita fotsiny de ny anjaranay manao délivrance an'le trano de mivavaka ho an'ilay ankohonana de mipetraka ataondray nandritra ny amataonany tapitra indray fotoana ny janonana atao ohatra ny zanak'Israely mihitsy miala amin'ny toerana anankiray de mifindra toerana anankiray indray de miala avy eo indray de mifindra toerana anankiray de eritreretonareo fa rehefa ilain'le olona indray le trano de nisy mpiara-mivavaka ihany enonareo anke fara izany ianao ny ratsy fifandraisana aman'olona sy miavinavina aman'olona katona ny lalana rehetra ary zany olona antsika io indraindray tsy mahay mifandray aman'olona ohatra asian'ny olona ratsy ianao de mamaly botana mamaly ratsy azy tsy zany eny baiboly tsy zany ny baiboly fozy ny baiboly vakitsika teo Romanina 12:20 raha azo atao raha mbola azo atao ihany de ataovy zay havananareo amin'ny olona rehetra aza vela isy olona hitsangako fahavalinao anisy ratsy anao satria io olo io manisy ratsy anao rehefa hita ny toetra ratsinao de aveo vao maika ohatrany hoe za ny toetra anao tsapatsapaina ianao hoe ty ve mpivavaka aloha mba tsapaina ny toetrany de raha seho anao hoe io ianao fa mamaly azy imezany am'izay ianao mpivavaka miavinavina izy mpivavaka tsy mahay miavana aman'olona mpivavaka tsy mahay manitry tena fa vokatry zay le fifandraisan'izay de misy anabavy kely mpiara mivavaka za mihitsy monina ndray azy ny traité azy délivrance nanao nampahery azy azo lazaina hoe ray ny ara-panahy zany raha ny tena marina de ny zoko ny vavy any ampitany ranomasina ny tranony zareo villa confort clôturé tena tsara zao no teneniny
fanganareo pasteur ozy izy miala am'le trano atsindray eno afa ilain'ny olona le trano de tsy maintsy mialako ilain'ny olona kosa ve ilain'ny tompony ve ny trano tsy hialy ianao alao pasteur nareo apetraka ary aminay ary miala amin'ny vila anankiray anao de militra vila anankiray de militra vila hafa ndray de tena ozy Andriamanitra fa arangamba nataony totalin'ny ofatrano atram'izay tam'izany zavatra nantantaraiko aminao zany de tsy haiko hoe 4 million na 4 milliard fa de nataon'ny tompo tsisy problème amina resaka ofatrano zay mbola voasinga anankiray zay zany hoe ho anao manana problème ofatrano lava io de nydineo ihany ry havako fa nreo de misy toepo tsy mety ao nreo de tsy de mahay mihavana aman'olona loatra ianao ndreo de mifidifidy olona hihavanany ianao ndreo de manilikilika olo ianao na manambanimbany olo ohatra hoe mialatsiny a fandraray misy zany a ohatra ianao mba bebe diplôma ohatra mba manamana-pahaizana kely de ny olona ndraindray manodidina anao ohatra ny tsy de manamana-pahaizana ohatra ny olona ambanimbany faripahaizana de iny ianao anambanimbany olona ony fomba fitenitsika izay aza tositosika oninina ny ondrobotry fa tsy fantatra zay anao inona ozy izy ndraindray ianao mahita an'le ondro matavitavy aty izy ianao hoe ny anaty botaboty ty ihany nefa ray ny avoakan'io avy eo fa le ondrobotry sady dakadakanao ny kapohanao am'kaza botry kely tsisy ilavana azy nefa avy eo mamoaka anakoroa tamika izy na ianao ary mety homenatra sy tonga saina hoe dray lahy marina le ondro natositosiko tetsindrainy namoaka anakoroa nafinaritra namoaka zanany anakoroa nampitombo ny arenako zay ny tsy anaovana tsinitsinina olona satria ny hoavy ny olona miaraka aminao io tsy fantatrao fa Andriamanitra ihany no mahafantatra an'izany zay le niteneko teny am-piandohana hoe izy ny mahalala ny zavatra anankiray hatrany amin'ny farany miaingany amin'ny voalohany Andriamanitra mahalala an'izany tsy fantatra ny riavana fihodikodiky ty fiainany eto ambonin'ny tany ty noho izany aza de manambanimbany olona loatra aza manao tsinitsinina olona loatra vao manantona olona anankiray ohatra somary mavomavo ratsiratsy fitafy manao kapakapa dio zy ianao manao hoe angataka indray ngamby io angataka indray ny alehany io jereny impoziny fa diso zany za de mpanompon'Andriamanitra ary amapolo taona nampoko an'Andriamanitra fa nampianaran'ny tompo mihitsy a mialatsiny ary pasteur isany a mpanompon'Andriamanitra isany fa nandray tsika alay mpanahy am'izany ohatra hoe ny mpino mpanapanakarena hafa mihitsy ny andraisantsika azy de mpimanitra de ataontsika tsinitsinina ndraindray fa ndraindray tsy arakaraky ny zava-misy ny tena résultat eo rehefa avy eo fa ndraindray le manitra kely natositosika ao iny ary ny tena mavita manohana anao fa ndraindray le mpanakarena mety mampifilafila tsy mety mibebaka akory de eo tsika diso fanantenana fa mianarany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny baiboly Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ry havana malalo izy amin'ny fianakavianao miady aminao iza ny havanao tsy mifanaraka aminao mandehana manantona azy ajanony mihitsy ny fanatitra ao zay aloha ny baiboly ho ny filazantsara de mandana mihavana amin'le manana ady aminao indrindra ankohonanao fianakavianao de vitanao zay anao vao mitondra ny fanatitra ao dikan'izany ataovy lara-pahamehana maiza mihavana aman'olona ataovy lara-pahamehana zany fa tombotsoa anao ny ao ambadika zany santionan'izay nyresahako taminareo zay hoe resaka ofatrano resaka jirama fa ianao ne matsapa milamina am'izany ianao mety tsy manana ny zavatra nanany hafa fa ianao petraka amin'ny trano tsara foana karo foana oza hoe Jesosy io raha izany zany tsy mahay mifandray aman'olona fa ren'le konjokonjo ren'le tena tsy mahay mifanaraka aman'olona reny de miady aman'olona foana zay raha niala tamina trano anankiray tam'le voalohany resako taminao tsy hoe niady zay fa zareo fotsiny hitanay hoe efa tonga ny ankonany tonga mivady amanjana ny avy aty Antananarivo iary hipetraka amin'le rahalahy tany Amajanga de zay ny natsapa hoe alohanna fa manjary soa de gene le ankonana satria le fandresen-dahatra le vady amanjana mety tsy mitovy amin'ny azy de nikisaka zay de milamina tsara ao anatin'ny filaminana mihitsy ny fisara-toerana de ohatr'izay koa le tamin'le toerana faharoa ilain'ny tompotrano am'izay ny trano ianao tsy mahazo manozony zany hoe ahitsano am'izay vovoka rineny fa vita ny andraikitsika teto tsy azo atao zany satria ve hoe ilainy ny trano de anao an'izany ianao fa matoa ianao miala amin'ny toerana kiray misy toerana tsara miandry anao nyray zay ao fa mahaiza mifandray amin'ny hafa ry havana mahaiza mifandray aman'olona fa tombotsoa anao ny ao ambadika zany Andriamanitra nefa matsinjo ny zavatra rehetra hoe ty lehilahy ty na ity vehivavy ty amin'ny fotoana mankatony teniko ary tsy mivadika amin'ny teniko fa ho arahany atsaka sy andava amin'ny teniko de izy ihany ianoka ny tombotsoa avy amin'izany aonozo ny baiboly eto amin'ny Romanina 12:7 aoka ny fitiavana tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsia
ny olona antsika mpivavaka koa ane ry havana tena eo i maso de manambomboatra ny fitafy te atao lava tsara ny sipy te atao montina tsara de rehefa miona de efa nampianarin'ny pastera hoe teneny fiadanana ny namanao na lazao izy hoe tahin'ny tompo ianao raha vavy tahin'ny tompo ianao raha lahy fiadanana tsara ny tompo sy ny sisy fa inonareo te mba teny zany marina ve ny amponao fa be ampivavaka ny hitanareo rehefa miona man'olona de falifaly ere inona vaovao de vao miodiny eto sao de manaratsy am'izay ihany ve ive sao io de indraindray ary le olona voavina rabainao teo mahita ny zavatra ataonao etsy amin'ny miafiny etsy mampalahelo zany tsy zany ny fitiavana tenenin'ny baiboly fa onozy izy mifankatiava araka ny fankatiava amin'ny mpirahalahy zany hoe io le olona ifandraisanao io atao voatry ny rahalahinao atao voatry ny rahavavinao ianao ve raha mity mpiray-tam-po aminao de ataonao ny fiatsaram-belatsia satria io piray-tam-po aminao ray reny aminao rayray aminao de tianao io na manany fahalemeny na manany tsy fahataterahany azy de ozy izy hoe mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra na everinao tsy mendrika ao ajaina ry olona io ajao izy mbo omeo lanjany izy Andriamanitra tsara ry havana manome tombam-bidin'ny olona rehetra zay manompo azy ary manaraka azy ka miteny aminy manao hoe malala eo imasoko ianao tiako ianao sady be voninahitra de enao ndray ve niteny amin'ny olona hoe tsisy ilana aminao sady tsy mahay inona moa sobika tsy mbola mahay fatambary ihany koa inona moa zany ny ilananao aza mba manambany olona zany fa mbola tsy fantatra ry havana ny toy an-tantara ny rampitso ane miafina amintsika izy amintsika miainao zao toriteny zao ny samy laza hoe zao ny zavatra hitranga rapitso ny avoky ny rehefa avy eo ara-tsy aitsika amaranako asady de zao jereo ane Davida Davida ane rehefa nisorany ao amin'ny Samuela voalohany toko felina ambin'ny folo tsy avadikitsika amin'ny baiboly tsy tonga de nitondra fanjakana fa mbola nozan'Andriamanitra toetra ny amin'ny fahalemeny Saoly sy ny toetra ratsy ny Saoly navelan'Andriamanitra hitranga teo anoloan'ny Davida mihitsy ny fahalemeny Saoly be fialonana satria efa fanaratsiko moa ny tao anatiny fa ny fanahin Jehovah efa niala tao anatiny tao fa navelan'Andriamanitra mihitsy izana toetra amin'ny Davida manahoana ty Davida ty vadika ve izy lasa olona hafa ve izy le izy tsara toe-po tamin'izy ny androndry lasa mpamaly faty ve lasa mpanao tsinitsinina olona ve ary Davida ane nahita izy mitendry zava-maneno tao amin'ny lapam-panjakany Saoly enonareo ty fatany tsara hoe io mpanjaka io misy devoly azo natao nanaratsy an'io raha ny tapo-tanety eran'ny vazatany satria Davida teniny olona tamin'ny nandreseny any Goliata fa tsy nanaratsy any Saoly izy na de ny raim-bava azy ary na de efa nisy taona ary natory Saoly rehefa nanenjika azy miaraka amin'ny 3 rivolahy ozy izy Abisay niaraka taminy manao hoe efa natory Jehovah eo pela-tananao mihitsy ny fahavalinao ry Davida fa tonga de iny re mandefina fotsiny ozy izy ary tsy ianao mamely azy fa za meo alalana fotsiny aminoko an'io fa fahavalinao efa tolo Jehovah eo pela-tananao fa ho Davida sanatry amiko ny enendriny voasitry Jehovah na de efa misy devoly ary mbola lazay fa voasitry Jehovah ihany fihavanana ry havana zany enonareo ty fonizy nandositra ny Saoly de tonga tany amin'ny dôly mantra ny pitrosy Samuela voalohany toko 2 misy an'izany vakio rehefa ohatranao ianao ny manana alahelo-po zany hoe nyreraka rehetra zany tonga tany amin'ny Davida tsy mba nisy mpanan-karena de rehefa tonga teo aminy tsy nahilikilon'ireo niavana tamin'ireo izy de izy ny tonga mpifehan'ireo de nonareo ty reo no volavolainy sy nitezainy tao de nifankaty tamin'ny tao de niavana tamin'ny tao reo ihany nametraka azy tao amin'ny fanjakana rehefa maty Saoly hitanareo amin'izany le izy reo olona hiavananao reo ihany misy olona ampiasain'Andriamanitra ho fitahiana ao anao amatsy anao manohana anao fa raha ohatra hoe misy olona anankiray notendren'Andriamanitra anohana anao nefa niavinavonanao izy nefa nambanimbaninao izy votsotra tompoko ny fitahiana rehetra votsotra ny fahasoavana rehetrarehetra ary hitanareo zay ny saiky nahafatin'ny rahalahy Jefta mpitsara toko 112 inona ny zavatra nahatonga reto rahalahy reto nanao tsinitsinina azy satria Jefta zanaky ny vehivavy janga naditra ny rainy de niarakaraka tamin'ny vavy-janga tany de Jefta ny résultat azo avy ihany de ny reto le piray-tam-po aminy efany iray reny irairay de ozy reo manao hoe ty ranga hafareny amintsika tya tsy mahazo mandova miaraka amintsika io fa roa ihany de ozy izy reo rahalahin'ireo zay ozy izy tsy arandova aminao ianao zanaky ny vehivavy hafa andao ianao mandeha la sisy nandeha ka afaka inona moa nambanimbanin'ny rahalahinao ianao satria tsy ray reny aminy
dia any amin'ny tany toby izy no mipetrapetraka ny olom-pona ny niaraka tamin'ny tany fa ianonareo ty Jefta ohatrany hoe zanaky ny vehivavy janga fa saingy izao io olona ilikilika ao io manana ny tombam-bidiny io. Hitanareo mpanampy ao anatin'ny tokantranonao io le mba olona eo ambany fifezanao io manana ny maizy aza iny io fa saingy miasa ao aminao fotsiny aloha izy androany fa aza atao tsinitsinina ry havako aza mba ambanimbaniny zany ny olona nomen'Andriamanitra anao fa andreo dia mba io ny fitahinao anao. Tonga mitaranaka amona anafika ny Israely jerena teo amin'ny Israely tsy misy mpitaritafika na dia iray aza hatramin'ny mpiray-tampo amin'ny Jefta. Kivy reo inona ny ataontsika ahoana ny ataontsika amin'reto fahavalo reto ho resetontsika androany. Tonga saina amin'izay ny rahalahy Jefta fa maninona ary ny roantsika izy andao rangahalaina ny rahalantsika andao hiavana amintsika. Lasa mitady an'i Jefta tany amin'ny toerana nisy azy. Rehefa hita tany amin'ny tany toby Jefta dia mitenenina andao re hiara hiverina aminay ianao rahalahy fona aminao zay ny amin'ny ratsy nataonay taminao fa ratsy ny havana tamin'ny Jefta reo maty ny taranaka amona satria taranaka amona zany miaramila matanjaka be zany. Inona ny zavatra nisy nakatoko tsara Jefta raha hiverina hiaraka aminareo a dia ahoana zany diozy izy ireo rahalahynireo ho ataonay lohany ianao ho ataonay mpitaritafika ao amin'ny tanàna ianao eo amin'ny Israely ray manontolo. Dao ara ozy izy Jefta inona ary ny vavolombelona ozy izy fa ho tanterahanareo zany diozy izy ireo rahalahynireo eo anatrehan'Andriamanitra nitenenanay fa ho ataonay aminao zany ianao no lohany eo amin'ny firenena raha hiverina hiaraka aminay ianao. Dia niara niverina tamin'ny rahalahiny Jefta iady ho an'ny Israely iady amin'ireo taranaka amony ireo fa ny mahafinaritra dia izao Jefta lehilahy mahery. Ianao any amin'ny fotoana manositosika olona tsy ho ampozinao ho votsisa olomanga ianao indraindray lehilahy maherina ilikilika ao ho resy anady ianao amin'ny fotoana tsy eo izay lehilahy mahery izay. Ry havana eo anivon'ny fiangonana tsy misy azo ambanimbaninana iray azy tsy misy hoe ty omenao lanjany be dia ty ataonao tsinotsinony. Io ry havana ty anankiray ty ty avinao fa ty koa tsy azonao ambanimbanina fa tsy maintsy apetraka ao amin'ny toerana zany io fa raha tsy zany dia hiasa mafy ianao dia ianao rery ny tototo anao amin'ny zavatra rehetra. Zany ry havana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra io any Andriamanitra lalitsaina ry havana Andriamanitra tsy takatra ny fisaina amin'ny fahalalana fa rehefa mba mizara aminao izy ny fahalalana zay nomeny tamin'ny alalan'ny mpanompony dia ankatoavy zany. Raha tianao no lasa lavitra tianao ny amirapilatra ny voninahitr'Andriamanitra zay olona manodidina anao ataovy zay havanana aminy. Mety tena ratsy toetra mihitsy izy indraindray anie mody avy misy mpampiasa ohatr'izany mihitsy mialohan'ny hamarinako azy dia hivavaka tsika misy mpampiasa ry havana mody tena tonga dia enditrendritra be mihitsy. Inona ny tena jeren'le mpampiasa hoe ty lehilahy ty ve ty vehivavy hiditra hiasa ato amin'ny orinasako ty mba manana fandavan-tena mba manana fanetretena vonina ny anompo dia indraindray izy tsy hoe ratsy toetra fa mody manao fihetsika hafafa izy da nataovy ry ozy izy tsy mbola vitanao koa riny todizy ray izy ataovy koa le ary dia avy eo dia makariananina indray anao irako makarianao fa voaherinao no miteny manao hoe mpanambany olona ty mpampiasa ty dia ho votsotra mitombotsoa miandry ianao ianao. Indraindray mety fizan-toetra ataon'le mpampiasa io fa mety tsy dia ratsy toetra loatra izy satria mitady olona mahatoky le mpampiasa dia indraindray manao an'izany izy dia ianao amin'ny efa mana ratsy amin'ny mpiara-miasa rehetra ratsy toetra ty patron be atsika ty tena mbola tsy nahita patron loza be ohatrany ty ndao re olona hiala hoentinao daoly ny olona hikomy dia miala le orinasa dia izy ianao manao hoe valiko faty mihitsy fa ratsy toetra ka dia nefa ndraindray any ambadika any ianao mandre avy eo hoe iny mpampiasa iny ve tsara toetra be iny mahafinaritra be tsara karama be iny. Ry havanao raha misy olona manao tsinitsinina anao aza tezitra mindana mihavana aminy tsy olan'izany. Io anie ny olona mety manambany anao fa eo anatrehan'Andriamanitra point anao foana lanjanao foana ho faranako ny tenin'Andriamanitra. Jereo ny hafaran'i Davida lasa mpanjakan'i Israely satria na ny antony nahay nihavana tamin'ny olona tsotra nahay nihavana tamin'ny olona neverina ho ambany fivelomana reo ihany napakatra azy tsy tompony ampitsika ry havana fa raha izay ny tenin'Andriamanitra nizaraina taminao androany mangataha amin'ny tompo mba ny fitiavanao anatinao tsy fitiavana me tsara velatsy mahay mihavana amin'ny olona rehetra. Avy alao ny olona hiady aminao fa ianao aza miady aminy alao ny mpiaramonina hiady aminao fa ianao aza miady aminy arabaona tsy mamaly azy izy hitsihitsika io na dia vandravandrany ary ianao tsy moro zany
zany koa aloha angataka heritsika rehefa avy eo angataka ny fanahy fitiavantsika mba ho haitsika miavana amin'ny olona rehetra farany tena farany raha ny olona rehetra raha moa iavanana indrindra fa ny ankonanao ohatra misy ane zao mpivady tamin'ity confinement ty misaram-pandriana foana rangany ambony kanape raha matoa mibahana be eo ambony fandriana tsy te halala ninoninona hoe ianao nitiana mibady aozy izy any ianao miafiafy any am'se zany rehefa tsy atory aty de ao de olana foana rangany efa mahay mifanerasera amin'ny olona rehetra any amin'ny toeram-piasana fa ho tokantrano ihany izy no tsy mahay mihavana mivady aman-janany ry havana ho anao zanaka manan'olana amin'ny ray aman-dreny zao ny fotoana hiavanana raha ny hafa aza hiavanana indrindra fa ny havanao indrindra fa ny fianakavianao indrindra fa ny ankonanao tapitra ny afatra voafetrako ny fotoana fahako napita ny ten'Andriamanitra mino aho fa nisy lesona azonao ny raisina izay fampianarana androany zay niza teo tafita niza teo lasa lavitra mahaiza mihavana amin'ny olona manodidina anao fa mety isy am'ireo no ataon'Andriamanitra loharampitahina ho anao tsangantsika tompoko isotra an'Andriamanitra ny am'izay afatra izay raha nakasika anao ny tenin'Andriamanitra sandrato ny tananao de misaora ny tompo manao hoe misaotra tompo ao fa ho aza ny teny zany de raina ny anaranao tompo fa mampianatra ianao manoro lalana ianao taridalana anahy amin'ny sitraponao ianao Andriamanitra mankasitraka anao ny amin'ny teninao zay fampizarana tamin'ity anio ity voninahitra ho anao rery ihany Andriamanitra fa manoro lalana ianao tsy mitsahatra ianao mampianatra anay Andriamanitra misy manapahalalana ohatra anao va fa rehefa miteny ianao manao hoe mihavana amin'ny olona rehetra miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra de ataonay zany tanterahanay zany tsy ho amaivaninay mihitsy miteninao fa ny anjaranay de ny mankatohany zany mampiatra an'izany arak'izay nampianarinao anay tompo anao zay azonay atao zay hiavana manodidina anay hiavana amin'ireo olona mifanerasera aminay na de ndre olona mananady aminay ary tsy ady aminy zay tsy hamaly ratsy azy zay mampianatra anay ianao mba hanana fitiavana tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsy Jehova tompo mahay mitaridalana ny hafa mifanomezam-boninahitra manaja amin'ny manodidina na tsy mendrika ao ajaina azy izy misaotra indrindra tompo malalo fa mampianatra anay ianao manamboatra anay ianao manoro lalana anay ianao mba hanananay fifandraisana amin'ny hafa mba tsy hanaovanay tsinitsininy zany hoe relation manodidina zany misaotra indrindra tompo lesonao anay Andriamanitra ny amin'ireo rahalahy njivota ny amin'ny fiainan'i Davida zay tena nasandratra ao mivoaka ho mpandresy satria nay niavana tamin'ny olona manodidina azy misaotra indrindra tompo misaotra indrindra tompo misaotra indrindra Jesosy olombelona ho tompo tsy mendrika ny anonona ny anaranao ataontsika izay Isaia amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy misaotra anao mampianatra anay sitraponao azonao sandratra amin'ny tananao dia fetesitsika nira manao hoe olombelona ho tompo tsy mendrika ny anonona ny anarana nefa voninao ny anompo efa voninao mifona ho tompo mibebaka ho hatramiza olombelona ho tompo olombelona ho tompo tsy mendrika ny anonona ny anarana nefa voninao ny anompo efa voninao anompo mifona ho tompo mibebaka ho hatramiza ori tompo be fity ori tompo be fity fatatranonao niny fantatrao fifanany
Leononao tety ankehitriny o mamela ny eloko zay vitako o mamela ny eloko. Oritombo be fity, oritombo be fity, batamtanonao nidy fantatrao fefanany leononao tety ankehitriny o mamela ny eloko zay vitako o mamela ny eloko o mamela no vavakantsika amin'izao fotoana izao a ndao samy ifona amin'ny tompontsika raha azo atao mihitsy koa no mibebaka dia hibebaka isika amin'izao fotoana izao, ngataka famindram-po amin'Andriamanitra, ngataka famelan-keloka satria maro amintsika reto no tia miady aman'olona, tia manambany olona, tia manao tsinitsinina olona, rehefa mba saingy tsaratsara toeran'izay dia indraindray mihevitena ho zavatra dia mizaozao miavonavona manambony teny tsy mahay mifandray aman'olona. Tsy mbola itoeranao io ny tsara indrindra ry havana, mbola misy toerana tsara lavitra no io miandry ianao raha mahay mifandray amin'ny hafa ianao. Andriamanitra tsy mampidina fitahiana tao dia mirotsaka avy any an-danitra zany hoe iny misy vola amiray gony anaka fa tena mandeha amin'ny fahamarinana ianao. Olona no ampiasainy, olona ny ataony fitaovana, ary ny fitahiana efa eto ambonin'ny tany fa tsy avy any an-danitra. Fitahim-panano no latsaka avy any an-danitra, fa ny fitahiana rehetra ilainao eto ambonin'ny tany, fahaizanao mifanerasera amin'ny olona no azahoanao an'izay. Vavakantsika miaraka amin'ny pasteur ravaka ihany ao anatin'izay vavaka fifonana izay, ao anatin'izay vavaka fibebahana izay, ndao ifona amin'ny tompony amin'ireo toetra ratsintsika, avonavontsika, tsy fahaizana mifandray aman'olona, tsy fahaizana miavana aman'olona, vavaka avy-etrantsika. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra, aoka tsy hiainohaino fotsiny fa samy mivavaka amin'ny fony rehetra. renay ny afatra zay nampitondranao mpampinao tompo amin'ity anio ity dia mangataka izay famindrapo avy aminao Jesosy ary mangataka famelan-keloka ihany koa. Matsapa manokana izay Jesosy fa tsy tokony hanao tsinitsinina ny hafa, tsy tokony hankala ny hafa fa araka ny teninao teo tompo dia milaza manao hoe mifakazara amin'ity anio ity Jesosy Kristy tompo. Dia tena mangataka mihitsy izay Jesosy tompo, miezaka hitady fihavanana amin'ny olona rehetra izay, reo olona tompo Andriamanitra ray izay mety nanananay alahelo na nankahalanay Andriamanitra rainay, dia manomboka izao Jesosy dia ho alainay namana zany ary hitady fihavanana ho anazy reny zay Jehovah Andriamanitra rainay tompo Andriamanitra amin'ity anio ity. Dia tena mangataka famindrapo avy aminao zahay, misy taona Andriamanitra tena nanao tsinitsinina olona, nanilikilika olona, nanosy-botanana olona Andriamanitra androany dia mangataka famindrapo avy aminao zahay. Ny afatra ao Jesosy dia tena nilaza mihitsy, tena milaza hoe Miezaha mitady fihavanana amin'ny olombelona rehetra. Eny Jesosy, tsy hoe amin'ny olona rehetra any ivelany ihany fa hatrao anatin'ny tokantranonay, hatramin'ny vady aman-janakay, dia zanay dia tavanay fihavanana Andriamanitra, hatreo amin'ny fiarahamonina rehetra dia zanay dia tavanay fihavanana. Mety nisy taona Andriamanitra nisy teny zay naloka amin'ny vavanay ka lasa nampiselan'ny elana taminay tamin'ny olona Andriamanitra, ary natonga ny olona tena nisy taona tsy nirarana ihany koa aza satria izay dia nanao tsinitsinina anazy Andriamanitra. Misy taona Andriamanitra noho ny fanaovanay tsinitsinina aman'olona, mahatonga ny olona manondro molotra anay, mahatonga ny olona Andriamanitra ray tena navita ny lobava mihitsy manao hoe zany hono mba mpivavaka, kanefa mankahala olona. Jesosy eo amin'ity anio ity maniry fanamboarana fa aminao zay, maniry Jesosy anadio anao anadio ny fonao anala mipetipetina rehetra eo aminao. Samy mangataka ny rano Jesosy, samy manasa fitafipanany amin'ny rano Jesosy,
aoka irotsaka atao anatin'ny fokony ranao Jesosy Kristy, hitondra fanadiovana tanteraka ho amin'ny foko, satria retoetra izay tsy nambolen'ny tananao tompo, aoka iongitra hiala atao anatina izany. Diovy amin'ny ranao fonay, ny fisainanay sasao amin'ny ranao, mba tsy hanana fisainana ratsy Andriamanitro ka hevitra nisy ratsy olona foana, fa ny ranao manadio anay Jesosy. Ataovy manana toe-tsaina tahaka ny anao izahay, tiany hafa na dia efa olona zay efa nanisy ratsy anao ara tompo, dia mbola notiavinao foana Jesosy Kristy tompo. Noho izany amin'ity an'ity mangataka ny ranao aoka ikorina atao anatiko ato izany. Diovy amin'ny ranao ny eo anatin'ny fonay Jesosy, izatsika mivavaka sasao amin'ny ranao. dao tao dia angataka amin'ny fanamasintsika, ametraka fitiavana atao anatintsika ao, fitiavana tsy mety tsara velatsy, angatao ilay fifanahy fitiavana mba ho hainao miavana amin'ny olona rehetra, ho hainao ny mifanerasera amin'ny olona rehetra, mifandray amin'ny olona rehetra. Ny baiboly teo manao razo atao dia ataovy izay vananao amin'ny olona rehetra. Angatao ny fanan'Andriamanitra, anomery anao, ampatanjaka anao, avitanao an'izany mission zany, mission tokony ataontsika zany. Poero atao anatinay zany, aoka nizaka atao anatinay ny fanahy fitiavan'Andriamanitro, aizanay mitiny hafa. Noho izany androany dia mangetaeta amin'ny fanahy masinao zay Jehovah Andriamanitra renay. Davida dia tsy afaky ny anisy olo, tsy afaky ny tiny hafa raha tsy nilatsaka tao anatin'ny fanahinao Jehovah. Noho izany anko androany dia mangataka amin'ny fahafenon'ny fanahinao zahay, aoka hidina atao anatinay, mba hatonga anay tena olona anam-pitiavan'Andriamanitra. Aidiny ny fanahy masinao, feno ny fanahy fitiavana izahay tompo. Ny teninao dia milaza fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Noho izany amin'ity an'ity aoka hita ao anatinay le vokatry ny fanahinao Andriamanitra ray dia le fitiavana zany. Omeo anay le fanahy fitiavana Andriamanitra, omeo anay le fanahy fitiavana fanay mitiny hafa hatramin'ireo olona zay nanisy ratsy taminay. Fitiavanay Andriamanitra rainay Jesosy, fenoy le fanahy fitiavana izahay. Ataonay ahoana mo ny ahitanao Andriamanitra ray, ataonay ahoana mo Jehovah Andriamanitra no andova amin'ny fiainana mandrakizay, kanefa n'izay raha mankala olona. Zany mahatonga anay androany mangataka an'ilay fanahy fitiavana, hidina atao anatinay, ameny tanteraka anay, fenoy ny fanahy fitiavana izay Andriamanitra. Aoka hitoetra atao anatinay, aoka hita atao anatinay le vo fitiavana Andriamanitra. Jehovah, zay tsy nambolen'ny tananao, tsy tianay anjaka atao anatinay, fa ny fanahinao ny aoka njaka, aoka meno anay, aoka hitoetra atao anatinay. Tompo Andriamanitra, afahanay mitady fitiavana ny hafa ekena tompo, fa sarotra manao dinga, kanefa no ataonay izany Jesosy noho ny fanahy fitiavanao izay mitoetra atao anatinay sotra ray. Dao asandratsika an-tanatsika, dao ilasika amin'ity manao hoe feno tompo mitafotafo, feno tompo mitafotafo, ity sy izay nomenao ahy, famirezareza toliavo, izay etaezany farany feno tompo, feno tompo mitafotafo, ity sy izay nomenao ahy, famirezareza toliavo, izay etaezany famirezareza, famirezareza toliavo, izay etaezany. Alleluia. Ndao hitehaka mahafoany Jesosy sika. Mino zay fa ianao tao tokantrano taona nyray zavatra tamin'ity an'ity tao anatin'izao fotoam-bavaka izao, hitanao fitiavan'Andriamanitra. Rehefa izay fitiavan'Andriamanitra zay mitoetra ao anatinao, zay le antsoina hoe fitia agape.
dia tia amin'ny fomba tsy misy fepetra ianao, zany hoe tia ny olona na dia tsy mendrika azy izy na dia manao ratsy ianao azy izy ninoninona mety fahalemeny ainao no mity azy. Ohatran'ny fitiavan'Andriamanitra antsika, tsika anie tsisy mendrika na iray azy fa tian'Andriamanitra fotsiny izao tsika, dia natolo ny zanany latokana hamonjy atsika. Tapitra ny fotoana hisaotra an'Andriamanitra isika, zena ray zavatra rehetra samy misaotra an'Andriamanitra, aorian'izay hamotsitra teny ho anao ao. O misaotra indrindra tompony amin'ny teninao, voninahitra ho anao rery ihany, miondrika eo anaty anao, za dia fitaovana fotsiny amin'ny tompo, fa ianao no nampiteny fantsona fotsiny ary zaza dia tena iaina sy ampiatra n'izany teninao zany, mankasitraka tompo fa tsy mitsahatra ianao mampianatra ho anao rery ihany voninahitra ny dera ny aja ny saotra mandrakizay amen. Raiso nitsodrano ho anao ary fitiavan'Andriamanitra ny hirotsaka ao anatinao ary zay fitiavan'Andriamanitra zay ilay fitia agape atonga anao mahay mihavana amin'ny olona rehetra, mahay mifandray amin'ny olona rehetra, ary reo tombotsoa ao ambadika izay fahaizanao mihavana izay, fahaizanao mifandray amin'ny olona rehetra izay, tsofoko rano ho anao izay tsodrano izay, lasa lavitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy, amirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra ianao, hifanena amin'ny olona hamatsy ianao sy hanisy ho anao anenao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Tsika rehetra miaraka manao hoe samita iny tompotompoko. Pero fasoavana izay ny fandesy, lalina loatra tompo ny fitiavana, ity ao misaotra anao ny foko azaka. Zany fitiavanao dia tsy vorefy, pero fasoavanao izay ny fanesy, lalina loatra tompo ny fitiavanao, ity ao misaotra anao ny foko anjakao. Misaotra anao tompo no ny fitiavanao, mitera anao tompo mamindra foy anao, ny fitahianao mitobaky isan'andro, hiteranao isan'andro isan'andro. Lalani tantananao ay sitrapiny sakyo, kanezo quanto ka de manantenana, ino ny hoaviko to eo an-tanana. Misaotra anao tompo no ny fitiavanao, Mitera anao tompo mamindra foy anao, ny fitahianao mitobaky isan'andro, hiteranao isan'andro isan'andro.